Fahalimerabantsika tsirairay avy indray atratra izao talata maraina fa 3 ny volana janoary izao. Manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ity maraina ity. Fifaliana ny hatrany ihany koa ny mizaran'ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny izan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny hery izay omena ho anay. Misaotra tompo satria ianao no manome ny aina ary mbola eto izay anio noho ny fitiavanao anay. Ka mangataka aminao izay mba handrotsaka famindram-po aminay, hanome hery anay ary ihany koa ny fitiavanao anay hanenika ny isa-tokantrano tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona. Nalaina amin'ny salamo voalohany, salama voalohany andiny fahatelo. Manao an'itoy izao aminaran'i Jesosy. Dia ho tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amen. Feno loza ny lalana rehetra, ary izay mivoaka ho mpandresy dia hanana hira-pandresena iraina ao amin'ny tanànan'Andriamanitra. Ny sasany dia manana lafitoetra mahery vaika izay mila lefahina mandrakariva. Raha voahozona ao ambany fifehezan'ny fanahy masina ireo toetra ireo voatana dia ho fitahiana ho azy. Raha tsy izany dia hitondra ozona ho azy izany. Raha ireo izay misosa ao amin'ny ondran-dranon'ny fananandaza ankehitriny no tsy safotra dia noho ny fahagagam-pamindram-po izany. Raha miantehitra amin'ny fahendren'ny tenany izy ireo tahaka ny ataon'ny maro hafa, ny fahendreny dia hiseho fahadalana. Saingy raha manolo tena ho amin'ny asan'Andriamanitra izy ireo ka tsy manalavitra ny fitsipika dia ho didinin'ny tompo amin'ny sanjiny mandraka izay ireo ka asehony aminy fa mpanampy mahery tokoa Jesosy. Vanim-potoana mety hitera-doza tokoa izao ankehitriny izao. Ho an'ny olona izay manana talenta, manan-danja, azo ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy mitsahatra mandefa fakapana ho an'ny olona toy izany hatrany mantsy Satana ary miezaka mameno firehariana sy ambom-po ao anatin'izy ireo. Koa rehefa ampiasain'Andriamanitra izany olona izany dia matetika indrindra izy ireo no manjary mahaleo tena sy matoky tena hatrany ary mahatsapa fa mahavita miasa rery hozy izy. Vavaka sy ezaka ary ezaka sy vavaka. Izany no tokony ataonao vaindondra raha eo amin'ny fiainana. Mila mivavaka isika, mila mivavaka ary mila mivavaka ianao ka ny fahombiazana sy ny fiderana rehetra dia atolotra an'Andriamanitra avokoa ary miasa ohatran'ny hoe ho an'ny tenanao manokana mihitsy azy izany. Afaka mahazo hery ianao raha mila an'izany. Ny drafitrasanao sisa no andrasana. Minoa an'Andriamanitra fotsiny ihany dia takeo ny teny fikasany manaova asam-pinoana dia ho avy aminao ny fitahiana. Ireo izay manana fo feno fanetretena, ireo izay manana fo feno fahatokiana ary ireo izay manana fo tena mibebaka dia eken'Andriamanitra sady enoin'Andriamanitra amin'ny fivavahany. Ary rehefa manampy Andriamanitra dia amboariny avokoa ny sakana rehetra, esoriny avokoa izay manahirana rehetra. Ny fitahiana avy ao an-danitra izay raisina amin'ny alalan'ny fangatahana izay atao isan'andro, io no tonga mofinaina ho an'ny fanahy ka ahatonga ny olona hitombo ara-pitondran-tena sy eo amin'ny tanjaka ara-panahy tahaka ny hazon'ambolena teo amoron'ny rano velona. Dia iriko mba ho aminao tokoa izany ho azo ambolena eo amoron'ny rano velona ianao. Amen. Hivavaka isika, riranay tsara ny izan-danitra, misaotra anao any amin'izany fitiavana lehibe izay omenao anay izany. Misaotra ihany koa izay mampatsiahy anay sy manaitaitra anay fa tokony hitoky aminao tanteraka izay, indrindra ao amin'ireo fanomezana rehetra sy fahaiza-manao omenao anay dia aoka izay handeha ampanetretena ka hitoky aminao mba ahafahanay mahazo
tompony tokoa amin'ny asa izay niranao anay. Tompo, ny fahaizanay, ny fahaiza-manao anay, ny eritreritsaina hatramin'ny programana asa izay eritreretinay ho atao na dia tsara manao ahoana aza rehefa tsy eo ianao dia zava-poana avokoa izany. Mangataka aminao izahay mba hiasanao, ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona tsirairay azy mba hatsapana izany, fa raha tsy miaraka aminao izahay dia tsy afaka manao na inona na inona. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Io